Eo an Madagasikara ny fandraisana ny andiany fasivy amin'ny telopolo amin'ny fivoriam-ben'ny izay hetsika goavana izay raha ny fanazavana nentin'ny tale jeneraly ny aro no sady filohan'ny CM ihany koa na ilay antsointsika hoe comité d'entreprise d'assurance Madagasikara. Ity fivoriana ity moa dia fantatra fa ho maromaro ihany koa ny lahadinika isan'ny hodiniana akaiky ao anatin'izany. Tombontsoa voalohany zany dia natao amin'ny teny frantsay hoe renommée de Madagascar, surtout après 5 années de crise. Manarakaraka zany tombontsoa koa dia eninjato ny participants feno daholo ny hôtely eto amin'ny renivohitritsika eto Madagasikara, eto Antananarivo ankehitriny, ary ireo olona ireo dia tsy mipetraka amin'ny hôtely fotsiny fa manana ny atao hoe consommation, ary na ny compagnie aérienne antsika ary dia mba nahazo ny anjara tandrifiny tamin'izany satria zavatra tsy ho tonga fotsiny ny olona eninjato zany fa tsy maintsy mandeha amin'ny roplanina, na roplanina ny Air Madagascar zany, na roplanina ny Air France, na roplanina lava dia samy mba mahazo ny anjarany eo. Fa amin'ny lafiny ekonomika zany dia betsaka ny zavatra tena ho tombontsoa. Ny tombontsoa hafa koa dia ao amin'ny lafiny fahaiza-manao sy ny traikefa ao amin'ny lafiny fiantohana, satria izay eto Madagasikara zany dia mahay mifandray amin'ireo mpiantoka manerana izao tontolo izao efa iaraha-malala, kanefa amin'ity fotoana ity dia hiditra bebe kokoa amin'ny fifanankalozan-kevitra sy fifanankalozana traikefa zany amin'ny fomba hoe ahoana no hanaovana ny famelabelarana kokoa na ny développement ny assurance eto Madagasikara, satria raha antsika malala fa mbola eo amin'ny ray isan-jato eo ny taux de pénétration ny assurance eto Madagasikara, kanefa par rapport amin'ny PIB, kanefa zany zavatra zany dia tokony ampiroboroboana kokoa satria ny sehatry ny fiantohana no anisan'ny ataontsika amin'ny teny vazaha hoe locomotive ny ekonomia amin'ny tany rehetra manerana zao tontolo.